Zoma telo jona 2024 manantitra ny araba mba hampirarintso ho antsika mianakavy amin'izao fandarana miara-manonja MPS Radio Mada izao, na ianao eto an-tanindrazana eto Madagasikara na ianao any ampitany ranomasina dia ananterana an'izay araba mba hampirarintso izay. Araba izay tsy misy anavahana fa dia ataontsika araba manjaka miadana samy mahazo ny lavalo. Saorana ihany koa ilay nahary satria no izy no afahantsika miserasera amin'ny alalan'ny fandarana tahaka antony dia miara-manonja MPS Radio Mada izany, ka dia afaka miaraka eto isika amin'ny alalan'ny feo, amin'ny alalan'ny sary, eo ny Radio Mada, eo ny MPS Radio, eo ny fahitalavitra MPS, eo ihany koa ny YouTube sy ny Facebook. Toy ny mazatra any amin'ny ora roa mahery ihany no iarahantsika ato anatin'ity fandaran'ity, iresahana lafin-javatra maro ary misongadina ao anatin'izay lafin-javatra izay ny momba ny fiainantsika isan'andro, ny momba ny resaka politika, ny momba ny resaka sosialim-bahoaka, ny toe-karena, ny momba ny hoe ahoana ny hoavin'ity Madagasikara ity, satria izay foana no mipetraka amin'izao fotoana zao, fanontaniana mipetraka foana io amin'izao fotoana zao. Satria maninona? Satria hita hoe na ny tarehimarika na ny resultat isan-tsokajiny dia manambara fa dia tena manahirana ny toe-javatra amin'izao fotoana izao. Raha ohatra hoe noty any am-pianarana dia tsy mahazo moyenne, tsy afa-panadinana, mety mivarina kilasy mihitsy, ary na hoe midobla na ohatran'izany. Raha zay zany raha noty omena ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Mbola ho avy eo moa ny député voafidy tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaenina izany, tontsoa Andriamampandry efa tazanao ambadibadika eo izy, efa mihetsiketsika, efa manao échauffement ao ambadibadika ao, namana faniry ihany koa efa eto akaiky eto, fa dia ny faniriana dia ny hoe mba hiarahanao zany amin'ny MPS Radio Mada ao anatin'ny miara-manonja amin'ity fandaran'ity. Miaraba faniry Ndawary. Eny ary dia miarabanao Rina Arabe Mananjara, miaraba ny mpijery sy ny mpiainontsika ny teknisiana tsy adino, ny MPS ny Radio Mada ihany koa miara-miasa. Misy teny zay hoe zavatra rehetra miara-miasa soa dia mahafinaritra ary tena fifaliana hatrany rehefa maraina ohatran'izao no tafaradalana amintsika rehetra. Naiza toerana misy atsika dia tena faly zahay izany, araka ny teny Filoha Markaravalomanina, faly tena faly zay miara-dalana amintsika, satria inona moa mahafaly dia ny hoe tonga andray ireo mpiray-donakafo, ireo miasa saina ho an'ny tanindrazana, ireo tsy mety vizana ho amin'izay fikatsahana amin'ny tombontsoan'ny firenena indray, dia eto tsika menakavy na ho atsika mpijery any toerana misy atsika rehetrarehetra any voatomboka matetika foana parafara vola ny ekipan'ny deputera Bekijana any Ambatondrazaka any, misy tena ranabavy mpanaraka atsika mahafinaritra be mihitsy sady misy ireo mpikatroka zany any Andilamena any, ny aty Maheva tanàna sy tsara tanàna koa na azona akony zany Anjorobena dia efa afatra mihitsy zany, misy ny parti mahazo dia misy somary manjavona le feo zany reny rehetrarehetra eny anaovana kokoa, fa na dia zany aza dia mifantoka sy miaina ny zava-misy eto amin'ny firenentsika. Dia tsika zany le olona tsy miray tsikombakomba mitazapotsina, fa le olona mitondra ny anjara brika amin'ny alalan'ny hevitra sy teny ary manao an'ireo hetsika samihafa zany ahafahana tonga amin'izay hoe fahatongavan-tsainy rehetra zay sy fanavotana ny firenena. Rehefa miresaka firenena tsika dia tanindrazana sy vahoaka zany no finosan'izany. Efa nambara ny Rina Arabe Mananjara teo fa efa eto akaiky eto ny professeur Andriamampandry Todsoa izay solombavambahoaka ny Madagasikara, voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahaenina, ary izy moa dia fantatsika ny andraiky ny marobe mihitsy zany, na eto anivon'ny firenena mahasolombavambahoaka azy amin'ny maha-mpampianatra mpikaroka mpampianatra azy, tompon'andraikitra teo aloha teo anivon'ny fanabeazam-pirenena, satria izy ny tale jeneraly tamin'izany fotoana izany teny resaka tsika rehefa avy eo, satria toa manamarina ny tenin'ny professeur Todsoa tamin'ny heriny
ny zavatra nambarany teo anivon'ny banky mondial hoe tena potika le fanabeazany eto Madagasikara de any faraparany any resaka an'izay tsika satria tsy azo ditsito zay amin'ny fandalovany député Todosoa Andriamampandry eto amintsika eto de efa manongila tsofina zany nareo boribory tamin'ny fahenina fa efa ato indray député Bokosy zay hiaraka amintsika ao anatin'izay fandalinana sy fanadihadiana zava-misy ary fizaraham-baovao izay eny ary député Todosoa miarabanao indray tonga soa eto amin'ny fandarantsika. Ya miarabanao faniry ary ihany koa faly miaraba ny mpijery ny miara-manonja rehetra izay ankafaliana satria tena mitombo be mihitsy ary saika ny hoe vahoaka malagasy rehetra dia manaraka ny miara-manonja amin'izao fotoan'izao ary tena hitantsika tena miakatra be mihitsy ny olona mijery sa mijery ny fahitalavitra MBS izay mivantana eo koa ny manaraka ny radio na ao an-trano ny olona na ny amin'ny birao na atsa na ny tanàna na ny naty bus dia miara-manonja daholo ny nohon'ny olona zany zay tena mahafinaritra zany moa tsika fa tena mahaliana ny olona zany no mandresy maheno ny analizy ataontsika eto na ny fanabeazana zay entitsika eto na ny fampitambavao zay ataontsika ary de mahafaly zany ary tsara koa no mariana fa tsy Madagasikara ray manontolo ihany no maheno ny miara-manonja fa hatramin'ny any ivelany satria misy ny manaraka ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube de zao tontolo zao de manaraka ny miara-manonja ary ny gasy rehetra any ampitan-dranomasina zany dia manaraka atsika daholo koa dia miaraba atsika rehetra vahoaka rehetra tsy hakanavaka zay monina eto toerana na any ivelany ary eto dia manao kokoa manokana faniry zay mampetso-po mihitsy ny androandroany satria any Ambodiady any aminay any Amboamanarina dia fahoriana anakevatra no natrehana androany ary voantontona tany tenako avy nitsapa maraina zany député tsapa maraina ary zay Amboamanarina sy ateroka any Amboamanarina sy ateroka manana zay kolotsaina mahafa zay eran-tany ary zay no zaraina ho an'ny malagasy rehetra hoe tokony anaraka an'izay daholo ny distrika tsirairay avy satria ny fitsapana maraina raha misy fahoriana zany mahazo ny ao amin'ny fiarahamonina dia mirohatra amin'ny vahoaka eo amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 9 maraina tonga zany mampionina sy mampahery fihetsika matehitery zany ary tena hitanao hoe na le olona traporiana ary de hitanao mihitsy tena hoe mahazo hery ry zareo ao anatin'izay ary zay materoka na Amboamanarina ny Amboamanarina androany efatra tany ny Ambodiady tamin'ny efatra sasany ny tenanay de efa niala tao an-trano zany tantan'izay vahoaka androany tena vahoaka faniry voantontona ny tenako dia vahoaka manjatony no niara nirodorodo niaraka tamin'ny tenako ary napetso-po tao anatin'le izy ary isorako manokana reo niaraka tamiko peda be misy efa niandry mitety tokantrano nareo zany mitety kola de mihitan'ny olona mifanina de miverina ny olona hoe iny député de miverina ny olona ary ny tena nafa ny androany na misy azy antoko avany amin'ny TGV ny mapara de niaraka tamin'ny tenako fa hoe raha ianao kosa ozy izy de am'fandraisanao andraikitra ho an'ny fiarahamonina sy ny atidy de hiaraka aminao zay ary tena mankasitraka atsika am'izay fiarametan'izay zany ary tsika na TGV na TIM na SVM na izy na izy na mainty izy na fotsiny na mena na mamanga dia iray daholo isika vahoaka malagasy vahoaka any Amboamanarina isorako aminareo reny didy sy andraikitra sy nraisitsika ary kokoa manokana ho an'ny Lanto madame Lanto zay anisan'ny mpitarika TGV izy de niteny izy hoe anarady zahay ozy izy maromaro izy no tonga teo zay tsika de mampiombona iray zany ao anatin'izay manao kokoa manokana ihany koa ny fikamanana apela amiray ao Ambodiady zay io faniry de fikambanana vehivavy rehetrarehetra ao Ambodiady indrindra fa ny vehivavy tena sairana ny mpatsaka rano sy mpanasalama zany de efa miarady amin'ny tenanay zany ary miara-miasa ary misy zany ny fifanampiana anisan'ireo efa nisitraka reo fanampiana avy efa nisitraka ary mbola ho avy koa ny fiara-miasa amin'ny 26 juin tsika dia hiaraka hiasa anampy an'izy ireo kokoa manokana koa zany ho an'izy ireny ary makahery anareo ary makahery mbola mamerina ny fanamafisana ny fampiononana ho an'ireo traporiana anakevatra tao Ambodiady sy Amboamanarina ary eran'ny Madagasikara eto koa faniry de am'izay makolotsaina zay de tiako tenenina zay hoe mahaterokana Amboamanarina zay de eo ny mpikabary misy fikambana mpikabary sy isorako manokany anareo androany mba ho hitan'izao tontolo zao hitan'ny malagasy fa ny Amboamanarina de misy olona tena mana-taleta ary manao an'izay sotoavina mamalagasy zay zany ary isorana be da be fa reo fikambanan'ny mpikabary reo na kafaliana na karatsiana indrindrindra de hita foany reo ary reo zany faniry
na misy faoriana firy ary na firy zay mitranga iny ambo manarina sy ateroka dia tonga foana zany a izy ireo ka dia mamera ianao isotra manokana am'ireo fikamanan'ireo a misy ny fizami misy ny fipia misy ny firesakina nambodimita mikabary misy ny ambodiady a ambodiady mikabary misy koa ny any anosy be say vola zany a fikamanany pikabary eny akeneny anosy be say vola sy ny zaim isorana manokana ianareo noho ny ezaka zay ataonareo a sy noho ny adidy amanandraikitra mazevatra zay ataonareo ary fanampiana ny fiarahamonina ireny rehetra ka mahasombavombahoaka ny Madagasikara na lamvahoaka no isorako anareo ao amin'ny raha mitenitsika hoe ao amin'ny fizamizany zao a de misy ao ny mpitarika zay isorako manokana ianareo mpitarika ny président ny fizami zao misy amin'ny hoe Andriamato Dany zay zanaky Danila be mananjara zay fantatsika fa tena kalazy zany tao amin'ny radio RNM ny apitapitao sy ny karazany ary oromanga ny firenena ny zanany zao no mitarika zany fizami zany ary tena pikabary izy ao anatin' zany fizami zany koa zao misy an'ry Ramoramety rehefa tonga ny fety de miatso ny Ramoramety ny olona malaza de malaza zany erny Madagasikara misy an'zany ravolana zany na poezy natononkalo malaza eran'ny Madagasikara ny fahaizany baolina i Messi moa ny anaranambositra ny ravolana eny aminay eny Amboamanarina misy an'zany Dato Dede zay mpanao dito anatin'ny fizami Dato Raloui zany zany a de nisany tena hoe mpikambana mahafatrapo ao amin'ny fizami a ary maro be izy ireo a ny anatin'izany ka de mankasitraka anareo zoky ray aman-dreny a ao anatin'izay eo koa ny fipia fikambanan'ny mpikabary na teroka zay manana ny lantana sy mananamaizy azy manana ny tantarany azy nao ary ny foloantsy zay mitarika de misy hoe président Bogosy Donné kely mavitrika izy mody kelikely zay faniry a solasona fa tena Bogosy ary ny olona rehefa mikabary izy de miteny hoe efa manambady ve io nefa efa manambady tsy niteraka zany a any président Donné mijery atsika izy am'izao a de mankasitraka anao amin'ny fitry anao amin'ny fipia eo koa i président Richard zay mijery atsika izy zao a président Richard Bogosy izy lavaranjanana izay koa izy a ary tena fomba fikabary iny tena hoe mampirarakivy mihitsy zany fany ary ny mampiavaka an'le président Richard ty izy sady lavany manao baolina défense fa diziny rehefa défense de mamely de ozy ny olona hoe aza de mitakala loatra ianao a i président Richard rehefa manao baolina dia kokoa manokana koa ho anao eo koa misy hoe président Donné ao anatin'ny fipia ao andramy anao izy na dada fara Donné zay olon-kendry ary tena hoe olona tena mamioditra eo amin'ny fiarahamonina ary izy de anisany manaraka tsy tapaka ny MBS de mirary soanao koa sy ny ankonanao président Donné dada fara Donné a zay ao andramy mena eo koa iaina mpikabary zay anisany ao anatin'ny fipia ary mitarika ao anatin'le izy a reny rehetra zany a sy nareo rehetra ao anatin'ny fipia zany a dia kokoa manokana ho anareo eo koa raha miteny kotsika ny ao Ambodimita de misy tena mpitarika tena malaza ao a misy zao a le atao hoe Christian Siliva zany a de kokoa manokana koa ho an'ny Christian Siliva zany a zay nisany tena hoe mpitarika zany firesakina ny mpikabary ao Ambodimita de mirary soanareo a sy ny mpikambana ao aminareo misy koa ny ao Ambodiady zay anisan'ny mpitarika ny mpikabary ao Ambodiady a misy an'ry Christian sy avitra zany a ary maro be izy ireo dia mirary soanareo ary vao niaraka taminay zao ry zareo a ankeo a nanao an'izay a adidy zay natao a tany Ambodiady zay dia mankairy anareo koa ry zalahy ao anatin'le izy a de eo koa ny mpikabary any akeneny anosy be zay vola zay tena misy an'ry dadamanana ray aman-dreny zany faniry fa hitanao foana zany mitsapa maraina na aiza io na aiza na de tongotra aiza io na aiza eo koa ry radista zay tena miaraka amin'ny bisikleta na de tongotra io na avy ny olana inona de hita foana ary de mirary soanareo zany a ry mpikabary rehetra any anosy be zay vola ny Sahem nareo rehetra mpikambana am'zany fikambanany mpikabary mbona sy ateroko zany a de mankasitraka anareo ary tohizo zay adidy masina zay ho ataonareo a ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena fa tsara aletahaka ny fanaotsika eny Amboamanarina sy aty
teroka. Tonga de mbola aloha aloha hijanona kely ambo manarina ihany député Totosoa satria ito moa za rehefa mahazatra mijery mpiaino antsika mimpanaraka antsika manerina izao tontolo zao hoe député Totosoa sy ny asa zay fataony any amin'ny boribory tamin'ny fahaenina zany a de tamin'ny herintsika endrika hafa nitondrana an'izy hoe reto ny asa sosialy sy ny sisa tamin'ity herinandro ity tsy niandro faran'ny herinandro koa efa tonga de efa raikitra indray izy a de ho arahantsika tsara izy de député Totosoa nazava azy satria nisy ireo fanomezana fitaovana ara-panatanjahantena indrindrandrindra moa zany ilay fanamiana mitovy iny koa ma tena anisan'ny motivation an'lay mpilalao reny na sport collectif na sport individuel zany de le mba manana le fanamina zay iny zany anisany tena iavana zany eo aloha zany le dress code zany le hoe code couleur fa eo ihany koa zany le endriky le fanamina mitovy zay motivation be mihitsy atrika de ny GST zao ty de misy karazany maitso de misy karazany manga avy any aminao député Totosoa eo akaikinao io ny mpanolotsaina ny tanàna zany zay avy any amintsika ny ambo manarina eny sy ireo ekipa izy mpiara-miasa aminao ahoana indray ny am'ty député Totosoa etsika ara-tsosialy ndray ty ity moa zany dia tsy tapaka mihitsy zany tena koa isan'andro isan-kerinandro zany dia manampy zay vita ary io moa hoe tsy misy manano ny ampy fa sambatra izy iray mifanampy reo zany de ekipa mpanao rugby ao Ambohimanarina ny GST sy ny FTFA samy avao Ambohimanarina zany ry zareo dia nanotra zany ny tena koa maillot complet zay teny nomeko tamin'ny azareo reo dia noho ny fandresena goavana zay azon'zareo na teo amin'ny 2e division na 3e division de reo zany maillot ary maillot tena tsara tareha manaraky ny finitra angamba ny maillot ny filazako azy de faly sy rava izy reo ary misaotra manokana ihany koa reo mpiara-miasa amiko zay niaran'ny Sala zany tao anaty zay ary kokoa manokana ho an'ireo mpiara-miasa amiko akaiky zay miaraka amiko andro alina tena misy de Totosoa nangataka mihitsy ry zareo hoe asa soinanaranao amin'ny lamosina dia ny tena koa minge mba mpanao rugby fa tsy afoty any afanero anatin'izy dia manao kokoa manokana koa amin'ireo mpiara-miasa amiko rehetra zany ry monsieur Jean Aimé ry CM mpanolotsaina tanàna zao reo Lova ny mpanolotsaina tanàna i Célestin mpanolotsaina tanàna Rafid Bersoa eo koa zany ny ex ny président ny ATS zany vao nosovavaka zay miaraka foana zany misala zany ao anatin'izay ary eto koa dia manao kokoa manokana koa zay marary i madame Noro zay filohan'ny apela miray ao Ambodiady dia mirary soa sy fahasalamana aminareo ary mbola mamerina ihany koa ny firanitsoa atsika rehetra eo koa Andriamato Rabiatsa zay mpikabary zay tsy adino ao anatin'izay zany nareo rehetra zany de ankasitrahana ary nareo tanora zay mpanao fanatanjahantena dia mirary soa anareo anatin'izy mba hitondra avo ny voninahitra Ambohimanarina sy Madagasikara ianareo atazay ho avy koa ny manaraka ny baskety efa manomboka izy zao de araky ny mahazatra moa de mahazo ny anjara saza azy daholo ny foto moa zany iny de efa isan'andro zany isan-kerinandro zany de efa misy foana zany zay ny tenako zany dia anisany afatara ny Ambohimanarina de le Ambomampisoma faniry zay hoe fanampiana ny tanora rehetra ty fanazan-jahantena zany de ao an-damosiko daholo izy ary manao zay mety zany satria reny no avintsika de tsy maintsy kolokoloana reny eo koa ny koro maimam-poana zany zay ataoko ho an'ny tanora rehetra ho an'ny zanakitsika na BPC io na bac io zany de koro maimam-poana Amanarivony ny zanakitsika zao zay manao koro ary zay rainareo mihitsy Ambohimanarina misy ny atao amin'ny ICM ao tsara ray ny avaty atsinanana dia misy koa zany ny avaty andrefana ao amin'ny QG ao Ambatolampy zany no atao ny tikany zany rehetra zany dia tsy maintsy mijoro ny tena ao anatin'izay manampy ny olona manampy ny tanora ny fanazahantena ny tatsaha zay tsy ataoko ambany zavatra koa raha ary miaro anareo ao anatin'izay ka nininy na masolom-bavam-bahoaka ao dia tsy maintsy miaro anareo mitondra ny feo anareo ao ary raha misy mikitikitika ny zonareo ohatra zay mahatonga ana ho tezitra am'ireny hoe mpivarotra reny de esorina le mpivarotra de alaina ny entany zay mahatonga ana mijoro zay mahasolom-bavam-bahoaka mitsangana mijoro ary miaro anareo zany na iza izy ka mieritreritra ny anao jadona sy manao tsy mety eto amin'ny firenena ka dia manao antsoavo am'izay firaisan-kina tsika zay mba tsika Ambohimanarina no taratra ny Madagasikara am'izay fiaraha-misala
sy ny firaisakiny zay ary zay nisy anareo fikambanany nipikabary reo fa nareo no modely ianareo no manazava nareo no jiro mitarika izay firalahiana sy ny firaisakina anambomanarina sy ateroko zay eny ary raikitra am'izay ty raha ty député Tojosoa aloha tsika ary andeha am'izay satria io moa zany le hoe mbola misy mbola misy asa sosialy ray ay moa saika ninana vao manadigny kely fa mbola toizana indray député Tojosoa fa ino manko le resaka maillot iny fa mbola misy anankiray indray manaraka tamin'iny de raikitra am'izay tsika orina ty taro raha sary fa le ya itirany moa zany men'ny olona voninahitra ny tena dia misy tia université privé zay ao Anosoa ao Amboamanarina izy ary misaotra andreo mpianatra maro be zany zay nisafidiny tenako ho ray aman-drem-pia zany université zany misy filière maromaro moa anatin'le izy ary anisan'zany ny fampandrosoany fotony développement local de misy koa ny resaka éducation na fanabeazana de ny tenako moa no ray aman-drem-pia de na parrain zany filaza azy de nanolotra lela vola moa ny tena ho fanampiana zany sy ny fitaovana zany ho an'izy ireo ary de makahery de mirary soa anareo mpianatra rehetra zany ary fety be tamin'ny asabotsy iafaniry tao anatin'le izy ary akafaliana lehibe mihitsy zany no nanaovana izay io zao raha za aime koa zany io ao anatin'izay ary hitantsika eo koa zany ny filoha sy ny talia zany ampitantana ny université privé zany koa dia makahery ny mpianatra ao anatin'ny zany université zany zay navita fianarana ary mankery antsika mpianatra rehetra eraky ny lafivaliny nosy zany indrindra ireo zay zanatsika anao ny fanadinana CPE sy ny BPC ary ny baccalauréat de maniry soa anareo indrindra tompoko eny ary zay ny amin'iny fa de arabaina daholo zany reo nahazo an'izay tombony avy any amin'ny député Tojosoa zay io moa efa nresantsika mandrakariva hoe mihetsika ny député atsika ary tsy mitazapotsy ny zava-misy fa mandray andraikitra eny anivon'ny fiarahamonina sy ny sehatra rehetra eny na sosialy na ekonomika io na politika dia présent eny amin'ny terrain foana ny député ny antokotiko Madagasikara ary io le hoe sakamalaho sy avozy samy manana ny anitra ho azy ary papangola anaty katsaka zay mivoaka babany avokoa reo solombavam-baoaka rehetra reo dia arabaina zany ny eny Amboamanarina sambatra raha samy sambatra ozy izy fa mbola sambatra koa manana ny député Tim Amboamanarina de arabaina nareo zany eny ary zay ny amin'iny misy actualité zay nandeha be tamin'ny herinandro ty député Tojosoa efa nisy moa mitovitovy an'ity zany de efa niresahantsika teto ihany tany amin'ny faritany Mahajanga tany de izy ty ndray ohatrany tsy mena fitenenana le raha matoa de somary napiaka-peo ihany zay solombavam-baoaka eo nevo ny anteny miram-pirenena izy tamina hetsika zay nataona fikambanana izy ty zany fa ity indray de nisy hoe endrika fa mitrapihavanana hono ataontsika eo anaty fonoteny fa le izy moa zany misy makatahaka an'le redynamisation ataon'ny antokotiko Madagasikara de lasa misy manao redynamisation fa le redynamisation tonga de tena famelezana sy fifonany masom-bahoaka ny sambikatroka mpanohana an'le fanjakana zany resako zany fa ny tena mahavariana sy mahagaga ao anatin'le izy de le tompona andraikitra prime ministre lehibe an'ny gouvernemanta mihitsy miditra tsehatra zany fandaminana an'le atoko ty moa zany napetraka amin'ny fantaniny fa lasa TGV koa nga le PM zany raha mijery an'le sary tamin'ny Mahajanga ka alohany ametraka fantanina amin'ny député Tojosoa ny solombavam-baoaka ny Madagasikara ny nara antanirina zany ity namaky batsilana ny olana amin'ny sy ny gouverneur ny faritry Boenty zany mazava ho azy Mokotara no gouverneur ny faritry Bony avy be ny tanàna izy io dia lasa gouverneur zany de nanitsinitsy mihitsy izy ny amin'ny problème n'izy menada ary nilaza ny fandaniny sy ny fotoana sy ny zavatra rehetra nataony mba hahatonga an'izany olo zany ho tompona andraikitra ambony ao anatin'ity faritry Boenty de hoe niotsika aloha zany ny teniny de rehefa avy eo miverina atao amin'ny député Bogosy Tojosoa tsika hiresaka ny amin'ny fomba fijeriny amin'ny hatragna-javatra ohatran'izao satria zafy partiana skandale ihany zao rehetrarehetra ao ndao ara technicien faly Ako tinitsy namambolana ny liazo tsara me ary filopirenena dia naminitsinanao nina ianao ve niatika propagande ny Mokotara tsika nefa vory tamin'izy niatika propagande moza na ny liazo tsy nanao atsitaki tomobily mbola vaovao nometiko avy any ivelany nomekonao
tsy lafa gouverneur anao raha tsy ianao solosatsika de mila releva fandraitsika atao ato satria tsika anomana any am'izay mandany président mitombo ma ekipa zatra zany miaraka aminanao betsaka amy tsy nakasitraka anao gouverneur sarotra mifanditiny nefa ataoko zay hevitra atotosan'ny opération tavoasoka tsara ianao amy toerana ny goma olo dia mbola azoko ny ferina tao zay monsieur le gouverneur mianana satria nazanako natelo mbola tsy namonjako vola otra ny laniko tamin'ny namoako anao otra zao fomba moana misy gouverneur mitsandraisako aza tsy mafantatra tsy fakazo aminao jirinoko miatso telefona anao tsy mandray natsoko ny dinikambonao hoe zao anatsy gouverneur tonga de tapaka fa tsy fantatro ny ata fa zao izy mba ho reto any aminy raha misy zavatra tsy retina atao de teny ny dinikambo hoe tamin'ny réunion de staff na io izy miteny gouverneur hoe ny fahavaliny zany no nahidrahidranao tao amin'ny universitaire anao ka tsy milanao tsony izy mandrak'izay ny entsika atao anatin'iny ngamba de hoe nya gouverneur tsy nanam-bola nylatsaka be ny tanàna tomobile ny vaovao be ny lany karakarana ny fampelezan-kevitra ho an'ny solombavamboaka zany izy nanao ny opération rehetra tonga azo gouverneur sy ny sisa kanefa ny alalalana zany fomba fiteny moa zany le alalalana zay nefa dia anisan'ny tsy nirarahany ty solombavamboaka ty ary zay zany niendriky ny fandrafetana na tonga le ady samy hafa zany fa iny ny version le solombavamboaka de nanana ny version koa le gouverneur sady tonga moa le endriky ny fampiavana ho an'izy menadady de hoenotsika aloha lay ino moa zany famaliny lay gouverneur nlay teny ny solombavamboaka ny mahajanga zay vice président national ny vice président ny assemblée nationale zany enotsika ary fantatro ny tantara mandaloantsika am'izay de ozy aho hoe volona anatotosa ary amin'ny fomadio tsisy fitsaramanitsiny zao fanatotosana fampivarananay miladazo misy totona malagasy atsika ihany ozy aho hoe bazovina zany mahodina mambo zao ny avy manatena madamo vipana hoe taka zay ihany hoe fomadio ny fandraisantsika tarana teo afatsika hoe manaro nay zany hoe misy tsy mety natao koa mety misy ihany koa mety mampalahelo avy ilany fa hoe mba tsy misy tsony zany tahak'izay zay le izy afahantsika manarina nisy tsy nentina ataoko izy le gouverneur am'le politika ange aloha zany de teny masom-bahoaka mihitsy ianao manao miakolopa de mazava be ny teneny teo am'le fampiavanana le premier ministre zany s'adresseny am'izay satria le premier ministre zany no midina any toerana iny moa tao ambadika iny misy ministra vitsivitsy zany zay niara-dalina tamin'ny premier ministre zany hoe tena miditra amina mission politique mihitsiny miara-dalia am'ilay fitondram-panjakana le premier ministre lehibe any gouvernementa zany dia ny vice présidente ny assemblée nationale sy ny gouverneur no tena tratran'izay fampiavanana izay zany fantatra zany officiellement fa misy le ady ary io tsy any mahajanga fa any am'izay ale rehetrarehetra dia misy le bras de fer eo am'le tompon'andraikitra zay eny anivo mifaritra sy ny distrika rehetrarehetra eny iny ny anomboantsika azy député Todsoa ianao mpandinika fiarahamonina zay aloha zany tsy azotsika tsy niavina mihitsy mpandinika fiarahamonina ianao ray zay fa mpahay politika ihany ko ianao akoatra mampanao politika ianao inona ny fomba fijeriny député Todsoa an'iny reny zavatra reny zany dia tena mamenatra mampanongo tena le izy satria problème na olona roa ve no akaresany na prime ministre lehibe ny gouvernement tany fa tsy le fahasalana amin'ny vahoaka amin'ny vidim-piainana zay miakatra ny fiakaran'ny vidinentana maro isan-karazana ny tatsaza tena mijaly am'izao fotoana zao ny tsy fisin'ny asa maharitra ny tsy fandripalemana ary jerevitsika zao le fakanakerin'olona ngika zao hitatsika no manjery sy ny tambazotra rehetra misy vehivavy firy misy maka misy lehilahy koa ary de avoana izy averina amin'ny andro hika vitsivitsy tsy matsiaro tena betsaka be zao izy am'izao fotoana zao aiza ny fandraisana ndraikitra ny fitondram-pampanjakana sy ny prime ministre lehibe ny gouvernement tantany zany zao ny mamaika fa resaka
olana anatinareo ve lamba maloto ve de sasana amasom-bahoaka tahaka ireny reny de voakanomana tsinitsinina ny vahoaka ary ny prime ministre zany tokony tsy anatrika ny olana zay misy ao anatin'ny antoko ny prime ministre nge de chef de l'administration tokony mampiseho izy hoe tokony tsy politisien ohatr' zany le izy fa ny adina mapara ny TGV olona anakiroa zay anatina toko ve no ianao lasa mampiavana an'le izy ngay ianao ao anatin'ny comité floan comité ny fihavanam-pirenena andre mato prime ministre de ohatra re koa le fiadivan'le olona anakiroa ngala izy maninona raha natao any an-tranonareo any na nato birao de nareo saminareo any any de anynareo a no fandota tabatra na fanoina eny amason'olona be da be ohatra re ve nareo no ampiseho an'izany rehetra zany ny vahoaka ty vahoaka zany zay sahirana sy mijaly am'izao fotoana zany de terahinareo tsy mamaiky anareo fa ny atiny olona roa anatina tokonareo a no mamaiky anareo ao anatin'le re zany dia fanaovana tsinitsinina ny malagasy zany a ao anatin'izay ary hita am'le fitenin'le solombavam-bahoaka de avany a Majunga hoe zany nametraka anao tao ny volako ny lany nametrahana anao ho gouverneur tamin'ny propagande ny tomobiliko de tena mizaozao mihitsy fa de anao ve Madagasikara ngay anao manana lalana manana droit manana fahefana nga anao ametraka gouverneur hoe saika tsy gouverneur anao ratsy za ao anatin'le izy de io koa le gouverneur de manaiky hoe tena diso ato fa so tena reny zany a mamoehatra ny zavatra tahaka reny roa volana zay telo volana ny ady apahibe maso le tsy mena micro le solombavam-bahoaka ny Madagasikara tany Majunga de hitatsika reny de nanenjika izy ny minisitra kotra zay any ny minisitry ny fampianarana zay kotra ary nenjehany daholo ny olona rehetra efa tsy menina micro de mbola nandray micro any de miteraka polémika be zany a tao anatin'ireny reny zavatra reny zany a dia tsy tokony eo mihitsy ny prime ministre zany a ao anatin'ireny aiza le hoe dépolitisation de l'administration aza politisien ohatr' zany le izy zao zao lasa politisien nareo daholo na ny fanabeazana na ny fahasalamana zavatra rehetrarehetra ny loko orange daholo nefa le izy tsisy fahampandrona ho an'ny olona nge le izy raha misy fahampandrona ay moa izy ka ninona ao anatin'le izy de le prime ministre de eo ampovoany eo a de ohatry ny lapizibe eo de vo izy tena tsempoka izy avy eo anatin'ny satria tsy napoziny le tenyle solombavam-bahoaka navoaka ny teo daholo ny zavatra tsy tokony fitena ao anatin'le izy de hen'ny olona daholo de alain'ny olona sary de alain'ny olona video de lasa reny sisa zany le izy zany hoe misy skandale foana zany eto amin'ity firenena ity isan-kerinandro de ohatra re foana zany le izy reny zany dia fanaviva tena hoe manivaiva ny androm-panjakana zany ny zavatra tahaka ireny misy prime ministre ao reny ve ny geste ataony misy solombavam-bahoaka avy eo reny ve ny teny ataony misy gouverneur avy eo le gouverneur efa tsy ohatry anatina lalam-pandrenana nge zany hoe gouverneur zany hoe chef de région no izy ary tokony ho fidina fa tsy nomena tahaka izao aiza moa ny olona ny mihaja tsony anareo mpitondra fanjakana mpanantanteraka am'izao fotoana zao mamaiky an'ny vahoaka tsy rarahinareo lozanareo any andray nareo a mampiavana olona mihaja saminareo anatina antoko politika tsy asanareo zany ry membre gouvernement sy ry prime ministre misy lehibe nge ny TGV de aloha izy samy andamina ny tokantranonareo ka mihina raha misy ady a de maninona zany ny ady mivady any an-trano a raha idirany prime ministre tsy adaholona izany na ministra fa aza manavakavaka fa maninona ny adiny rehefa hoe TGV miady de tonga ny prime ministre ao anatin'le izy de fa voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana fa chef de l'administration ianao fa tsy hoe ianao no manao ny gestion de conflit ny migerer conflit rehefa anao ny atsy ianao any Majunga alaminy daholo zany ny problème sosialy ny problème tokantranon'ny olona ty efa zara fa mimenakanina ny hitatsambotra ny any aminay ny mbo manarina zao mitsahany olona amy rano akan-drano ny zesika miakatra ny masom-boly miakatra fododravitr'asa tsy misy vita ny asa maritra tsy misy ny fanabeazana tsy mandeha am'zay ny fahasalamana mividina fanafody ohatrinona de reo zanareo ndray zany a mifanasavangy eo a masom-bahoaka nefa zany mpitondra zangy tokony modely tokony ampisanareo ny fahendrena na ny fomba fiteny io na ny fihetsika io
fa nareo indray lasa miady atrano eo anatrehany vahoaka malagasy zay sahirana am'izao fotoana zao reny zany faniry de endrika iray hita rafana fa tsy modely mihitsy tsy manana comportement tena hoe zany hoe comportement na olo mpanjakana olona ray aman-dreny ara-pitondrana zany ny fitondrana am'izao fotoana zao ka zay nge mahatonga ny vahoaka tezitra zay mahatonga na imenimenina foana eto na nenivona ty miara-pirenena io na nenivony radio na tele eo na ty miara-manonjy ty zay ny siny ty miara-manonjy ty mampiseho ny vahoaka zavatra tsy mety eto amin'ny fiarahamonina eto amin'ny firenena ary izay koa de manome vahaolana efa firy taona zay ny siny miara-manonja raha narahanareo fotsiny ny teninay na ny teniko manokana na ny folisa naton'ny teniko ary narahanareo amin'ny vahaolana zay hoentina tsy ohatry zao tsika ao anatin'izay izay nge nampanohitra ary manome sosikevitra zay noho ny fitiava-tanindrazana satria tanindrazana iombonana ny ty so iombonana ny ty ny malagasy de namantsika daholo raharaha amintsika mpiavina daholo tsika zay mahatonga anay sarotiny nge manisy anareo zavatra ady ny olona anakirory indray no mamaika fa tsy le fantrana le lavitra malagasy tokony vahana novahana misy olana lavitra tokony hoe novahana fa de lany andro indray ianao na io fotoana inge fidindafo mety fidindafo io sy ny vola rano makany amin'ny mamasianana ho ato ny firy mbola andamy maninao ato ny firy ny segondra sy ny minitra sy ny ora fidindafo amin'ny ain'olombelona amin'ny fitantanana ny firenena zany ary zay faniry mahatonga na manokana maso manontany mipetrany amin'ny université anao na amin'ny filière zay mpianarako na amin'ny sociologie io na amin'ny économie io na izy io na izy na amin'ny fivirina io za tsy matary zany mihitsy amin'ny ora zany de modely zany mba se ora anivon'ny fiarahamonina ary za koa faniry raha mbola misy ny anapiko ny olona na ny vahoaka na amin'ny sainy io na am'izay famezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra de tsy maintsy zaraiko zany ho an'ny fiarahamonina ary za tsy maintsy manolo zany mihitsy fa tsy maintsy mampilamy ianao mandrindra ny lizy ianao ao anatin'izay fa rehefa misy kosa tsy mety atao de tsy maintsy mijoro miaro ny vahoaka ary tsy maintsy etitra ao anatin'izay ka ny fiana zany zay zavatra natao tam'ireny de vo iza hoe efa be loatra ny zavatra tsy mety ataonareo efa tsy jerevanareo ny sosialin'ny olona ny toekarentsika zao jereo tena efa tena mondial mihitsy izy de oresantsika eo ny fahefany vidin'ny olona jereo ny karama zay ataonareo misy zana tsindrinira nga ny olona de mpiasa mpanjakana daholo ny mpiasa mpanjakana mbola ataonareo tsy mitovy le izy ny mpiasa privé terenareo nefa tsy ampinareo kory ny fanampiana ny mpiasa privé ahoana zany ny olona miasa tena sy ny tatsaha amin'ny fijerevana azy manokana mba ampireny fa malagasy ny reny ary eny ny maro anisa maninona ny tsy ampiana manokana ny tatsaha ny miasa teny ny mpivaritra ny makorely lany ampianareo tam'ireny covid reny ny olona mamokana indray no tsy ampianareo anatin'le izy hoe inona ihany ty oentina izy ty fireneny ty entina menjerany oentina menjera ary zay nanaovana politika satria anao tsy manan-kevitra tsy manana foto-kevitra nareo hitondrana ny firenena fa raha zay ny eo de manana n'izay vina mpiarahamonina zay manana ny foto-kevitra anarenana nyty fireneny ty na eo amin'ny lafiny toekareny io na eo lafiny sosialy io na eo lafiny fanabeazana io na eo amin'ny lafiny rehetrarehetra io na ny angovo io na inona manana zany hoe projet de société zany afahantsika mahetraka rehefa ho avy tsy oelona moa zany ao anatin'izay ary hitantsika fa zao fantrana sy fangiry fri zao tsy ao anatiny tsy mena volana maro akory de efa mandeha am'zany hoe fampantrono zany ny vahoaka malagasy ka nytiantsika atao eto dia mampahiratra ny sain'ny vahoaka faniry hoe efa tsisy tokony zao tsony ny firenetsika be da be nisy zavatra tsy mety ny kolokolo ny fanodolana volona mpanjakana ny fijerevana lalam-pahamehana ny fomba fitantanana tsy izy daholo nge misao fotoana zao ao anatin'izy meo ny olona mahay izy meo ny olona tia tanindrazana efa taonareo teo tsisy ataonareo tsony de sao mbola fampanantenana ihany teo ary ny tsy vitako de mampanantena efa hery taona sisa ka mampahiratra ny sain'ny vahoaka malagasy sika anatin'izay andao hijoro isika andao irahiny sika ny firenetsika manana arena be da be ka aloha apetraka atsika zay olona mendrika afaka hitantana ny firenetsika eny ary misy an'izay teninao zay faran'izay mihitsy no andraisako any ty fanohizana fandaran'ity deputé Todjoe andao hijorotsika andao irahintsika mifandray an'le antso nataon'ny Filomarka Ravalomanina tamin'ny alatsinainy teo zay teninao zay ny amin'ny hoe miantso firaisakinany rehetra zao zava misy eto amin'ny firenena zao fa tsy
tena potika simba ary tena efa tena tafalatsaka anaty tena aizina siantsana lalina le Madagasikara zany indrindrandrindra mahazo an'le vahoaka malagasy efa nizana nyresana teto moa debite Todsoa reo fanambarana maro samihafa zay nataon'ireo malagasy na ny ampitan-dranomasina ary ny eto aterina moa zany de efa misy ihany koa ny avy any Atsimo-Atsinanana, misy ny avy any Mpanohatra, plateforme Panorama, ny RMDM, ny avy any ivelany de tsy ahivoka kely ohatra hoe ny collectif des citoyens, ny VVSD na mivondrona vehivavy sa diaspora, ny K2 officialy, ny K25 any Benelux, ny Pro Ravalomanana, ny GTT La Réunion, ny GTT any Amerika Avaratra, reny rehetrarehetra de efa nanao fanambarana ary miandry fanambarana io satria raha ny fantatra any koa ny hetsika Montpellier koa dia nanao an'izay fanambaram-panohanana ary miantso ny vahoaka zay ihany koa zany ao anatin'iny hoe fanohanana ny teny président Marc Ravalomanana iny. Itya omaly de nisy mifandраisa amin'ny filoha Marc Ravalomanana député Todsoa ny vondron'ny Panorama sy ny RMDM na ny rodiben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara de tazana teny avokoa raha efa ansary arotsatsika eo faly dia ireo mpitarika zany eo anivon'ny RMDM mazava ho azy teo ry Pasteur Edouard, teo ry Alain Ndremiseza, teo ry izy moa zany ireo mpitarika maromaro ny hoan'ny RMDM ry Rachid zany fa atao sady maka Panorama ihany koa izy atao ry Alain Rasambany zay eo anivon'ny HVM ry Andriamatoa Rakotovazaha Olivier, Andriamatoa Ramasy tao anatin'izay zay tadidiko tonga de teneniko eto daholo zany hitako tamin'ny omaly maromaro ary Solon'Orbert Andrimorasata, Andriamatoa Clovis sy ny sisa niatrika zay fiaonana tamin'ny filoha Marc Ravalomanana izay mahakasika indrindra ny hoe mahazava-dehibe iny antso zay no tanterahan'ny filoha Marc Ravalomanana iny ary nisy ny dinidinika samihafa de député Todsoa irotsaka eo ihany ny sary fa iny aloha vaovao lehibe omaly fijerinao sy ny fahitanao azy. Tena nafinaritra le izy satria voananao antso vitsivitsy ny filoha Ravalomanana tamin'ity herinandro ty dia hoe andaotsika hitambatra ny olona rehetra indrindra fao amin'ny fanoherana satria efa tena rano latsaka tany ty efa tena enjana ny jadona zay mahazo satria ny team ny tiako ao Madagasikara dia anao redynamisation fanameloma maso any amin'ny faritra de anao ny heviny amin'ny rariraha-pirenena de sakatsakanana emorekifiry gendarme polisy zany ve de rariny nefa ny mpangalatra sy ny dalo ry jerepotsiny ny fakanakeriny zay atao am'izao fotoana zao tsy mbola misy tratra atram'izao tsy misy fipetra raisina ao anatin'le izy nefa ny olona zay manao hevitra zany hoe liberté fondamentale manana zo anao an'io ny hevitra de sakatsakanana ohatran'ireny tany Soavinandriana sy tany Atsirabe noho zany antony zany de hoe tapaka ny tady zany ao anatin'izay de nanao antso ny filoha Ravalomanana zany de isaorana be da be mihitsy fa tonga de tonga daholy ny fanoherana rehetrarehetra io na avy any atsimo na avy any avaratra na andrefana na Atsinanana de tonga daholy ny RMDM eo koa ny groupe Panorama reo zao isan'le mpitarika ao anatin'le izy dia hitatsika fa tonga teo daholy ny tena hoe lehibe ny mpitarika rehetra zany zay nanao an'izay faisakiny zay ity zavatra ity zany de tsy hoe ny team irery tsony no miady ho an'ny fantrano voaka sy miady ho an'ny tsirarina fa nampiombona ny hery mihitsy zany ny mpitarika ao anatin'ny antoko rehetrarehetra sy ny plateforme rehetrarehetra zany de nanambatra ny heriny zany hoe reo RNDM sy groupe Panorama reo zany de ny mpanohatra rehetrarehetra mpitarika mpanohatra rehetra eto Madagasikara no nitambatra io ray ary tsy vitan'izay ihany araka ny teneninao teo fa be da be ny fikambanana iraisam-pirenena zany io zao apela manao politika zay namaly ny antso zany ao anatin'le izy de hitatsika zany groupe Panorama io Andriamatoa Rachid, Andriamatoa Rakotovazaha Olivier maromaro zany ny ao anatin'le izy misy koa ny mpitarika anatin'ny HVM sy ny maro isan-karazany ary misy ny fiarahamoniny mpirenena koa zany zay nanatona ny filoha Ravalomanana misy ny avany Atsimo-Atsinanana rehetrarehetra any zany dia nanatona daholo zany ao anatin'le izy ary ny comité international
de efa nanoratra tany efa ny fampiasaka tam'izay zany a ny flora varomanana sy ny mpiara-miasa zany a nanazavany zareo ary tsara no teny amitsika fa dia manaraka atsika daholy izao ny mpiara-miobona antoka rehetra ary kivy daholy am'izao ataon'ny fitondrana izao ka zay zany no anerana antsika rehetrarehetra am'izay hoe masotsika zany dia tokony iray am'izay ny fijerintsika de tokony iray am'izay ny directiontsika ny lalantsika de tokony iray am'izay hoe andaotsika amondrona ny hery na izy io na izy de andao anambatra ny hery tsika fa be da be ny zavatra tsy mety eto am'ty firenena ty andao tsy maintsy atao ny fikanando-pirenena ahafahana manitsy ny lalina mpifidianana ny io senisy asese io tsisy anakeny io raha tiana hoe isy fifidianana madio eto Madagasikara de tsisy anakeny io zany zareo zany de efa mazava zay izao fantrana lalina mahazo ny firenena ohatr' zao efa tena hoe ok'zay fa efa tena hoe zava-doza no mahazo ny firenena zany a am'izao fotoana zao efa tsy tandomidozy itsona zany tsika fa efa miatra ny loza miatra zany a mahazo ny firenentsika zay na tonga ny flora varomanana zany a nanao an'iny fanambarana iny ary nanao antso ary tonga daholo zany a na fikambanana maro izy na toko izy nesa de tonga daholo zany a namaly ny antso ary na ampifondrina ny hery zany a ao anatin'izay ary mbola verika anke tsy hoe nareo kory no tsy tiana eo amin'le fitondrany fa tena maro loatra ny laingy ataonareo be da be ny fampantanana ataonareo aiza le firenena zao e be da be ny promesy reny rehefa lany a de flora varomanana ataoko filohan'ny mpanaohatra aiza zany rehefa lany de ataoko an'izao ny fahefahave ny vanila sy ny jirofo de miakatra vao maika mimidina ny fotodrafitrasany lalana ho atao daholo aiza zany minasa maro zareo anatin'ny fotoana fohy aiza zany ny arakarenatsika atao miakatra aiza zany atao marakirena daholo ny gasy aiza zany vao maika mahantra le gasy am'izao fotoana zao ny fanabeazana ataoko gratuit daholo aiza zany e ny fahasalamana ataoko gratuit daholo aiza tsika zao fanohatra am'izany tonika ny ataonareo hoe ny tatsaha za zao a de ho avy moa ny fanatrena am gouvernementa zay efa ela no ny teny nangataka hoe ny barazy asio barazy iny am'le maky be tsy mitatatra lanandrano iny ambo manariny iny aiza zany hatram'izao ahitanareo fa zany ke olom-bo fity na eo ana gouvernementa sipitotsika hoe olom-bo tindry tady io zany asiny olom-bo fidy tsy manana ny maizy azy zany ny olom-bo fidy de ahitinareo io firovako ny tatsaha io ary za tena miaro ny tatsaha sy ny vahoaka madinika ny mpivaratra sy ny karazany ataonareo io de ahitinareo ao anatin'le izy ka zay zany a mahatonga atsika hoe mijoro ao anatin'izay ary misaotra ny flora varomanana zay mbola manana ny inisiativa manana zay fitiava-tanindrazana zay zany a hoe andao ampiompona andaotsika andeha lavitavitra kokoa ary ijoro am'izay a fa tena efa tsy rary loatra ny ataon'izao fitondrana izao zay ny amin'iny député Todso everina zany fa voarainy rehetra zay antso zay endrim-panetanana tokony ho tandrifiny rehetra ka hijoroana izay fa ny adevitra andresahanao teo ny amin'ny hoe mahantra ny firenena mahantra ny vaoaka ny banque mondiale ho isika de nanao an'le rapport fanaony isa-taona de matroka mihitsy ny député Todso no nyresahany banque mondiale ary tena no amafisiny izy ireo ny tontolo ny fanabeazana ny rapport matroka aloha zany de hoe ny taux de la pauvreté eto Madagasikara dia 2022 dia 81%. Zay zany tamin'ny eto Madagasikara zany am'izao fotoana zao. Navoaka amin'ny banque mondiale zay, fa navoaka amin'ny banque mondiale ihany koa de hoe ny 80 isan-jaton'ireo mpampianatra hozy izy zay manao ny asa fampianarana de tsy mahafehy intsony amin'ilay andraikiny ary tsy ao anatin'le mahasotsivana mahatateraka n'le asa fanabeazana amin'ilay andraikitra. Faharoa de napetrany hoe reo zaza zay manodidina amin'ny 10 taona eo amin'ny 70 isan-jato eo zay sady tsy mahay mamaky teny tsy mahafantatra kory ny zavatra ampianarina azy any faripatakara zany fa mbola anaten'ny banque mondiale koa tao anatin'izay fanamafisana ny rapportn'izay de hoe be loatra le kolokolo mandeha eo anivon'ireo fandraisana andreo mpampianatra eny anivon'eo mpiasa-panjakana ny fram mivadika mpiasa-panjakana zany ary no amafisiny izy ireo misy le taona 2020 sy 2020 sy ny taona 2020 sy 2020 ity zany ao zany resaka sélection na dossier ao fakafantarana olona sinsis maromaro izy ny ao anatin'izay tena matroka tanteraka isika zany lay fanazavana ny eto amin'ny banque mondiale fa io moa zany
de nambarany ihany le hoe tena mbola sarotra ho an'ny Madagasikara ny anatratra tanjona de ohatrany manohy tam'le filazana nataony izy hoe mila 70 taona nareo vao anatratra ny niveau de vie any Rwanda am'izao 2022 resa am'izao fa mbola miconfirme an'izany le teny nataon-dralo ny amin'ny hoe sarotra ny anatratra tanjona satria be da be ireo paramètres sy ireo indicateur rehetrarehetra entiny ilazana fa latsaka tanteraka lay fantrany lay firenena zany député Totso eo foana ho le hoe mpandinika fiarahamonina ianao fa eo foana koa le solomavomboka fa mpanao politika ianao fa indrindra ny aina atao anatin'ny tontolo fanabeazam-pirenena satria teo ambany sokanao daholo nandalo ny andraikitra maro samihafa to ohatra miconfirme le zavatra nresahantsika nresahanao tamin'ny herin'ny androany zay député Totso ya miezako lisy satria izay atao miara-manonjanga eo iatsy miteniteny foantsika faniry tamin'ny zomano no ny titeny an'iny de jereo fa raha namarina n'le voalazako ny banque mondiale de raha zao evondray hoe za no nandresinatra azy mihaino antsika nge izy mihaino izy ary io hoe gouverner c'est prévoir ary efa verika any za nge mpampianatra mpikaroka efa hitako daholo io hoe ato tia ary afaka ray volana ary 3 mois 6 mois zao no mitranga na lafo ny fanabeazany io na famboleny io na inona io nareo efa toronge de zao rehefa za zany no miteny rehefa zay tao miara-manoza de tsy hainonareo fa zao zany banque mondiale naneo nanamafy le voalazako tamin'ny herin'ny androany vita avy amin'ny lafiny fanabeazana voalazanao tireo daholo izy raiky amin'ny 20 isan-jato mitombo fa raiky amin'ny 20 isan-jato tana fantrana eto Madagasikara presque zany de mahantra daholo tsy ampy fanofanana ny mpampianatra eto Madagasikara voalazako teto zany be kolikoly anatin'ny ministera ny fanabeazana io amin'ny recrutement ana frame naveriko teto zany vo tamin'ny herinandro ary tsy tamin'ny herinandro tena fa efa nyteny foana fa mbola namafisiko tamin'ny herinandro miainao an'ity zay nge ho am manana accès miresaka am'ireo banque mondiale ny UNICEF ny ambassadeur sy ny an'ireo manaiky atsika ireo ampanatsetena no resahana zany zao voalazako namafisiny daholo ao anatin'le izy tsy manjary ty misy na fanabeazana ty isany tsy manjary indrindra am'ireo ministra tsirairay avy ireo samy tsy manery fa ity ny tena sarotra tory zany ary fantatro tsara io tale général tao efa taona sy tapany aiko akandro nanisan'ny établissement tsy hainareo nefa za mahay azy akandrona meko teto daholo nanisan'ny établissement privé nisan'ny EPP ny CEG ny lycée ianao flou ministre ny fanabeazana tsy hainao akory zany inona tsy misy raha manjary eto aiko daholo inona tsy mampandroso efa nametraka le hoe PSE plan sectoriel de l'éducation za nge nisany tena hoe niatsaina tamin'io nisy fikonandoha io natao de atsarao io de io tanterahany mpamatsy volana ame 4 millions de dollars natanterahana an'io saotsany olona tsy manome vola tsony ny olona satria tsy mahay nareo tsy mahay mitantany anareo ny fanabeazana zany isan'ny laklean'ny fampantrona zany miaraka amin'ny fambolena zay oresahany député bogosy raha bekijana rehefa avy ao ary faly de faly tsika ho avy eo izy avy ao anazavana zany hoe famboleny zany taretana zany ary expert am'zany famboleny zany izy de ho hitanao nanaovany an'zany hoe ministera tsy mandeha zany koa io ministerany famboleny eo ao anatin'zany ho avy eo izy misy miteny koa matsy hoe eto miara-manonja de ambatetika de avy eto any vitandona avy any faritra izy de ho avy eo izy zany midika fa tsy mialonjafy ty ary solombavam-boaka de manana ny talentany daholo zany ao anatin'izay ka zay nefa nanitsiko anareo zay nge faniriny mahatonga anay amiany zany hoe kory mamaimpony zany manamafy ny mpianatra satria hitako hoe tsy ampy le zavatra omeniny any amin'ny ministera de nananana fandavatena ny tenako sady tsy manam-bola le ray aman-dreny ny mpianatra de zany non etovako daholo zany kory mamaimpona ho an'ny mpianatra mpanala falatena na ny polikopy ary de eto anay mivady daholo zany ho fanampinda zany atan'izay fanabeazana zany fa tsy manjary mihitsy zany io ary mbola meka any vaolana androany miofanofanana ny mpampianatra rehetrarehetra eto Madagasikara ampitomboya ny subvention azony école privé ary inona raha matombonisitra efa anteny hoe ampitomboinao 50 000 ariary le izy aiza hatram'izao zao zany école privé reo nkeo rehefa tsy hainareo manampy an'ireo de lasa mandeha hita zao le izy aiza misy an'izany fa niry era-tany hoe misy baka série anankifito eto de ny établissement public lycée ACD no rahany
fa ny école privé anatina plateforme ny école privé tsy manaraka an'iny ACD no araha ny école privé fa ny école publique le série vaovao no araha le 11 LS asa fa mihina raha mifampiresaka e tsisy fanafanana mena le mpampianatra am'le série vaovao rehefa tsy manaraka an'io teniko indray de tena vo mainka hopotika ary simba le mpianatra ao anatin'le mampianatra ao anatin'ny 11 misy hoe SSE coefficient 6 nge zany le mpampianatra ao amin'ny SSE averika prof de philo nataonao sy histo géo nefa science sociale sy science économique no atao anatin'le izy tsisy formation le mpampianatra ino ary nomeny ao de iteniteny foana vely le mpampianatra ao anatin'le izy fa tianao badona mihitsy zany ny azany tena fijeriko azy fonira hoe tianao badona mihitsy le zanaka malagasy de aveo am'izay rehefa tonga ny fividianana de rebirebena kely amin'ny t-shirt sy vola rayal sy ny menaka ny olona de zay mameny iny de mifidy azy anaty felizy akoatrin'ny le doublon de tsy avela misy zany ny olona ay rehefa mahay masy ny olona de tsy fitanao ntsony amin'ny hevitra de rehefa mahay ko ny olona de mahay mamokatra de zany hoe tiana ampahatrana mihitsy zany le vahoaka tiana ho badona le vahoaka zany ao anatin'izy zay ny tsy tseketsika zay ny tsekeko amin'ny mampampianatra hoe aza mikitikitika ny mpampianatra zareo meo asiny reo mpampianatra reo efa ela ny tena hoe meo statut particulier ny mpampianatra rehetra eto Madagasikara maninona ny hafa omenareo sata manokana maninona ny mpampianatra tsy omenareo zany ao anatin'izay reny zany teny banque mondiale reny de mahamenatra reny reny no midika fa tsy mahay mitatana ny gouvernement ny mpitondra fanjakana ary nanamafy le voalasako tamin'ny herinandro zany reny rehetra reny androany moa za fa nisy saika ny resaka fambolena ho fa ho avy eto ny député Rapekitsana tompony efa ny tompony tsy afaka mihitsy aho hoe iotra iteny maso iteny alohany manampaizina momba an'izany marina fa de tena hoe tatsa heringeriny fa ho avy eo izy anazavany tsy mety ataon'ny ministera sy teniny tena hoe olana any amin'ny distrika zay misy azy sy ny tatsa rehetra eto Madagasikara ka ny fiana zany zay tiako tenenina am'izay ary mbola verika any le izy matoa zay entitra sy masika eto amin'ity miara-manonjy ty dia tsy mety no ataonareo efa tena hoe atenda efa tena mahatra le vahoaka fanira raha mivoaka ny trano ianao de efa tena mahoneny tena ngaso sao de tena hoe ketrona daholy mivaraketraka daholy malahelo daholy manjombona daholy na mijery azy na ny fiainany na ninona ny sakafo zara fahoanina ny firedetavina tena tsita ny fambolena mijaly amin'ny resaka rano ny mpivaratra mivarotra kely ianao de ailiketrika ny mpivaratra ny asa tsy misy tena sahirana ny olona noho izany alahelin'ny olona zany mahatonga anay député tim mahatonga ny flora valomanana mijoro ao anatin'izy efa tsy rariny ntsony ty satria le fiarahamonina zay misy anao de tena hoe mahantra daholy ao anatin'ny fahasarana daholy de ataonao enao no tsy joro ao anatin'izany fa valim-pirenena zay raha tsy miteny sy mijoro amin'ny fanitrana mahazo ny mpiarabelona am'izao fotoana zao eny ary maraparantsika député Todsoa efa amin'ny folora sy sasany zao efa nambaranao teo fa ho avy eo député Rabekijana Solofiery voafidy tany amin'ny distrikina Parafaravola de efa miomana daholo zany tsika gona ny tanàna any am'izao zany fa ho avy eo député rehefa avy eo hoeninareo mivatana iresaka ny zava-misy amin'ny firenena sy ny zava-misy iainantsika any fa ho avy am'le TFM tsika le tsotra fo sady mazava député Todsoa aloha resaka politika ihany aloha resahantsika ny tena endriky ny politika sy ny etika politika satria rehefa mijery an'ireny savoritaka na ady na tompona andraikitra eny anivon'ny faritra miady amin'ny solombavam-bahoaka ny député miady amin'ny gouverneur ny gouverneur miady amin'ny député ny gouverneur sy ny préfet de région misavoritaka ny ben'ny tanàna tsy manaiky ho manaovana baiky politika na député zany daholo ny zava-misy ny ministra mandrefy be député nefa miteny hoe zay ny olom-boafidy fa nareo anina hitaliza any faritra rehetrarehetra any de efa nisy fotoantsika ny resaka ty le endriky ny fomba fanaovana politika sy le politika misy ngeny tsy hain'le mpitondra fanjakana
fa izy moa zatra manao balina spectacle de manao makety a de manao an'ity karazana inona le show politika fotsiny a de dress code a de ohatrany manao ohatran'le zavatra mamirapiratra jirojiro sy sisy de ohatran'izay ny heveriny hoe culture sy idéologie politika fa tsara angam'izay hitondra fanamafisana député Totsoandriamampandry isika raha teo ao anatin'le hoe éducation des citoyens sy éducation des membres dia tsara hitondrana fanazavana. Ya za moa rehefa mamarinao sao de mampiavaka ny tenanay manokana de le TFM farany a le 3 minitra na 10 minitra mba fampianarana ho an'ny vahoaka na hoe teny fohy sy mazava zany. Ny mpanao politika zany a zay nilazavaiko tamin'ny heriny a ny politicien zany a de tokony ao anatina parti politika, ao anatina antoko politika. Ka io a le rafitry le antoko politika misy a le enan'ny mpampanao politika eto Madagasikara no tsy mandeha amin'ny zelony le antoko politika. Satria ny antoko politika zany na parti politika zany a de organisation zany ary tokony organisation maharitra, organisation durable. Ny dikan'izany de hoe ny parti politika rehefa tsy eo am'le toerana ary ianao am'le fitondrana de tokony hisy foana le parti politika. Raha sanatria maty le mpitarika na exilé de tokony hisy foana le antoko. Fa eto Madagasikara ange faniry jere zao tamin'ny fitondrana ny AREMA, ny KDRSM, atao amin'ny fitondrana ny UNDT jere nge rehefa tsy eo amin'ny fitondrana tsony ianao sanatria tsy eo tsony le mpitondra de vita bye bye. Fa jereo ny modèle zao ny team nge zao jereo hoe tsy teo amin'ny fitondrana 4 taona fa mijoro foana ny team manana base. Ny flora varomanana efa nalefa exilé tany Afrika Atsimo eo foana ny team. Tokony atoko matanjaka ohatr'izay zany le izy. Na de tsy eo amin'ny fitondrana tsony ary ianao na tsy eo amin'ny tanindrazana tsony le mpitarika de misy foana le antoko. Fa tsika eto zany a de tena tsy ao mihitsy zany a ao anatin'le izy. Voalohany zay ao amin'ny rafitry ny antoko. Ny faharoa ny parti politika koa natao hoe antoko politika de tokony hoe organisation feno na hoe organisation complète. Ny dikan'izany de zao ny antoko politika zany rehefa anangana parti politika anao raha misy parti politika de tokony eny any mandrakotra ny eran'ny Madagasikara na au niveau national io na au niveau régional io na au niveau district io districal entre guillemets na au niveau communal io na au niveau ny fokontany io na fokotanal entre guillemets. Ny dika zany a tokony andrakotra anao zany ny fokontany rehetra sy ny commune sy ny district sy ny région eto Madagasikara. Fa firy antany anao fa 7 mba tsy hitako hoe hoe 7 isanjato de tsy manana an'izany. Fa jereo nge fa izy menakavy ihany misy hoe commune ray ihany na région ray ihany fa jereo ny team nge manaraka an'izay hoe critère na masehana amin'ny antoko zany. Ny team de misy hoe foko team, misy foko team atao hoe eraka fokotany eto Madagasikara, misy com team daholo, misy rafitra misy 10 team daholo, rec team daholo. Zany natao hoe parti politika. Firy ny antoko politika manao an'izany, misy an'izany. Zany zany de anisany tena hoe tsy ampy. Ary efa fantatsika koa hoe ny antoko politika de efa voalazako teto zany hoe ny antoko politika de misy enina ny mpitarika ao anaminy. Misy ozy tsika ny atao hoe mpitantana, le dirigeant osika, ny permanent, ny militant, ny adhérent, ny sympathisant, ny électeur. Rehefa manana an'izay ianao de lany fa firy manana an'izay fa firy am'lasa tanàna. Zany tokony anana atao hoe parti politika. Ny fahatelo zay tokony de hoe ny parti politika de mandray ny fahefana izy. Ny politicien zay ao anaty rainga fotsiny hoe zay toko de tsy mitady fahefana kinanaovanao ika politika ao anatin'izay. Ny politicien de ao anatina parti ohatra anay zao sy député Rabekitsana ao anatina antoko zay politicien zay ary ny tanjona de azahoana ny fahefana anarana ny fifidianana ka rehefa azo le fahefana de manana ny vinam-piarahamonina ny atoko team, manana ny projet de société na politika eo amin'ny lafiny fambolena io na fiompiana io na fanabeazana io na fahasalamana io na toe-karena io na angovy io a hoentina anavotana sy ampandrosoana any Madagasikara. Zay nge le izy zay ntsana ny atoko. Ary farany ny antoko politika dia tokony misy mpanohana izy zany ao anatin'izany.
reny le hoe club na fikambanana maro sy voalaza sanao teo ny association reny zany a de mpanohany reny ny antoko fa tsy manao politika reny fa reny zany a na société civile na ina izy na ina groupe de pression reny manao pression izy amy gouvernement mba miaro ny intérêtany manokana fa ny parti politikany manao politika no mitady fahefana izy mitady andraikitra izy oentina ampandrosoana Madagasikara ary zay mbola ikritikeko amreto hoe indépendant reto ary zay zany mila mahay an'izay ny vahoaka malagasy ny mitondra firenena de atao hoe politicien ny politicien ho sika tamin'ny heriny de zay ao anatina antoko politika ka ny antoko politika ihany ny tokony anao politika satria manana izy zay rantsana maro eraky ny faritra sy ny commune sy ny fokotany zay manana ny viny izy manana ny projet de société izy manana ny foto-kevitra izy na ny idéologia ary manana ny équipe izy a multidisciplinaire ito ndana ny tany sy ny firenena fa raha indépendant anao lala izy de niteneny ange no rehefa lana eo izy de niteneny any no fatany ao anatin'le izy tsisy discipline tsisy rafitra de zay mbola netanako ny olona rehefa ifiditsika de olo anatina toko any no tokony no fiditsika fa reny manana ny programme sy politika oentina anafotana ny firenena ny fiarahamonina sy ny firenena zay zany fanjiry anisany hoe mandrakotra ny asana ny antoko politika na hoe ny parti politika ary akoatr'zay de tsy maintsy misy ny atao hoe éducation politique ao anatina antoko politika zany ao anatin'izay rehetra zay ka matoa Madagasikara tsy mandroso de tsy le vrai politicien zay indrindra ohatry ny Flora Valmanana sy ohatra ny Emrala reto sy ohatra atsika fa niry mitondra ny firenena fa politikara daholo izy arak'le nazavaiko tamin'ny heriny eny ary mazava zay député Totsoa ary amarana azy ary sika de ndao ary ny teny famaranana sy ny fisaorana avy aminao ary mety misy afatrafatra kely ho ampitaina ambomamboma mieno am'izao fotoana zao sady mijery atsika de tsara ihany koa aloha no fampitana an'izany amin'ny herin'ray vao tafaradalana tsika député Totsoa eny ary dia maneho fisaorana tsika rehetrarehetra ny eno zay fameraperan-kevitra zay noentina izay ary député de Madagasikara raha moa ny tena de tsy maintsy isaorana daholo ny vahoaka rehetra eran'ny Madagasikara sy gasy any ivelany misaotra nareo naharaka zay ary dia maniry soanareo hatrany mankaherinareo am'izao fiainana tena mafy de mafy zao fa manome toky izay fa raha mbola eto izay de tsy maintsy mitondra ny anjara biriky anafotatsika nyty fireneny ty ary tsy maintsy misy hevitra foana hoentinay ahafahana manitsy ary ahafahana manoro ny mpitondra ao anatin'izay ka matoatsika manao politika matoa zay manao la politika de manana hevitra manana zay foto-hevitra zay hoentina ampandrosoana ny tany sy ny firenena de manantetina atsika vaoaka malagasy mba ahiratra am'izay zany am'izao mahazo atsika zao ary de am'raha soatsika mbola sy tapitra ny miara-manonja fa mbola ho avy eo anohy azy i député Bogosy Rabekijana rehefa miandry daholo ny apelaso any amin'ny distrika zay misy azy any dia maniry soanao honorable mba anohy hatramin'ny farany ary mankairanao faniry sirina amin'ny andraikitra sy amin'ny adidy zay hiatsoroantsika eto amin'ny tany sy ny firenena koa dia mirary soa tompoko eny ary misaotra ary de makatsitraka ny député Totsoatsika fa io moa zany de niteneniko hoe pampangolana atsikatsaky io zay mivoaka babany avokoa ary reo tsaina namana tsy mandao reo ary eo akaiky ny vahoaka hatrany député Rabekijana efa miaraka amitsika tsy hoe Rabekijana irery ihany fa mbola misy hoe Solofiery de député anisan'ny mpianatra mahay zany satria ny double classe any amin'ny solom-bavambahoaka mbola ho avy eo rina rehefa avy eo ny double classe de mpianatra mahay zany zany hoe député lany fandro fantelony zany fa any amin'ny klasy zany de mpianatra tena madiditra kely sy ny sisa zany na tsy namerondesina na tsy nahazoazo tsara le fomba nampianarina na nisy olana kely samy hafa tany amin'ny fiarahamonina nisy azy tany dia tsy afaka niatrika fanadinina tsara zany fa eto moa zany député Rabekijana miaraka amitsika tonga de araba député Rabekijana aloha satria lavalava ny adevitsika mirahalahy eto androany be da be koa ny vaovao samy hafa fa aloha tonga de anao ny arahabotsika efa fantatra koa fa miandry ny any loatra mangorany am'izao fotoana zao de efa eto ny député tsika ary
Misaotra betsaka namana faniry ary miara aba anareo to amin'ny MBS radio sy télévision indrindrandrindra ny radio Mada namana radio Ravavy rehetra izay mihaino tsy tapaka ity fandarana miara-manonja ty ary songadiniko manokana ny any amin'ny faritra loatra mangory zay misy tompon'andraikitra teknisianina sady mahafatrapo moa zany any dia ny namana nira any amin'ny MBS izay tompon'andraikitra voalohany mikirakira ny fandarana miara-manonja ka dia arabaina manokana ianao namana niry teknisianina mahafatrapo eto dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra satria solom-bavamboaka ny Madagasikara ny tena miaraba ny vahoaka malagasy rehetra izay melipatrana aty Madagasikara sy any ampitan-dranomasina satria betsaka ny olona miara-miondana ity fandarana miara-manonja ity ka dia miaraba manokana antsika rehetra songadiniko ny vahoaka any faritra loatra mangoro sy ny distrikna Parafaravola manokana misy mangataka kokoa betsaka ny any amin'ny commune rurale any Andrebakely Sud indrindrandrindra ny any Morarano Krom sy ny any Andrebakely Avaratra ary ny any Votsara sy ny ao Andranobe ary indrindrandrindra ny Ambotrarivo ka dia arabaina manokana ianareo ary kokoa manokana am'izany commune iainantsika zany ka dia izay ny antony antombohany zao fandarana izao mbola tsy tara namana faniry vo nisy fety andreo vehivavy reo moa tamin'ny lahady teo ka dia miaraba manokana andrenrehetra izay tratry ny fetin'ireny ka dia iengana ianareo amin'ny dity sy andraikitra izay sahaninareo tsirairay avy dia ho ambin'Andriamanitra ary indrindrandrindra mba ho tokantrano soa ny tokantrano izay endriketanareo ary ny fahasalamana moa dia hirotsaka aminareo ireny mpianakaviana tsirairay avy satria ianareo ireo no mikarakaranay lehilahy zany ao anivony tokantrano sy ny firenena rehetra dia manatitra ny fiarabana sahady ho an'ny fahatratrarana ny fetin'ny Pentecosta izay amin'ny lahady zao ka dia miaraba anareo miaraba voaka malagasy rehetra na maneran-tany zany mba ho tongatra mba ho tratran'izany fetin'ny Pentecosta izany ataontsika hoe mbola stara tokoa tsika raha mbola miresaka koa ny actualité satria tsika moa zany nanantena nisy redynamisation goavambe tany Antsirabe tany deputera Bekijana ho toniny ohatrany hoe nanao koa ny tany Ambatondrazaka nanao koa tany aminao tany Parafaravola de iny le nampikiropaka an'le fanjakana iny de tsy maintsy namorona lanonana sy zavatra natao tany Ambato sy tany Parafaravola tany de ohatrany efa maily ve le fitondram-panjakana hoe taona ohatrany mafimafy ry zalany amafany reto satria de lasa voatery ny tokan-javatra tao amin'ny PC 23 mihitsiny le filoham-pirenena de nanao hetsika tao na mafana ny tao amin'ny deputera Bekijana tao lasa nidina tao Ambatondrazaka mihitsy ny présidente vice présidente ny Assemblée nationale zay secrétaire national an'le antoko TGV ny Tomasina de nanao hetsika de ny tomina tonga daholo ny avy Moramanga ny Mahanory Vatomandro ny Vavatenina namonjy an'izany ny avy aty Antananarivo de asa hoe ho sahiratsirana ve le amafa satria mbola nanana devoir tsy vita ny tany Anjorobe ny tany Andramasina ny soavana andrina moa zany tonga de mibloqué an'zareo ny tany Antsirabe deputera Bekijana resaka redynamisation sy zany endriky ny sakatsakana sy zava-misy zany tsika iny fanambarana nataon'ny président Ravalomanina tsara mba hitondranao fanazavana ny fahitanao sy ny zava-misy zany hiaina n'lay fomba fanaovana politika am'izao fotoana zao mihitsiny zany mikasika an'iny atao Antsirabe iny sotra betsaka namana niry faniry sotra betsaka ny am'izay famelabelara-kevitra izay ary zay ny mahasamy hafa ny namana faniry raha ohatra ka eo anatin'le fandaharana miara-manonja satria tena mahay manao analyse politika indrindrandrindra amin'ny famakafakana any zavatra toy ireny Kanatsirabe
ary tia fandarana androany ty ataontsika amy rahalahy hafa kely mihitsy izy ty satria misy analyse politique ataontsika alalintsika zany a le aprofondiavantsika le zavatra ho fakafakaitsika amy rahalahy eto. Itsika tiako ao anatiny tikotika Madagasikara zay tarihan'ny président Marc Ravalomanana dia anomana ny faroapolo taona sahady ny atokotika Madagasikara en principe azy io tokony any amin'ny fatelo ny volana jolay ho avy zao. Noho izany zany olona roapolo taona zany raha oharina amin'olombelona de fa ao anatin'le fahamatorana manomboka tanora anana fahamatorana ny olona efa manana androapolo taona efa manana taona eo amin'ny roapolo taona zany ka ohatr'izay koa ny atokotika Madagasikara isika nanany eritreritra hoe anao an'izany redynamisation zany hoe fameloma maso ny atokotika Madagasikara mamelo maso ny zavatra magaga namana faniry dia rehefa nandeha ny tety Madagasikara le tokotika Madagasikara zay tarin'ny président Marc Ravalomanana ary manana fandavan-tena mihitsy ny président atoko Marc Ravalomanana hiatrika an'ireny fameloma maso reny eny Evony district sy ny faritany samihafa zay andehanana de rehefa tena nanany eritreritra andao ary satria solombavamboaka ny Madagasikara avako aby député fidèle Michel dia nanana programme hoe andao atao any Antsirabe ny redynamisation ny atokotika Madagasikara amin'ny sabotsy zany hoe tamin'ny herin'ny omaly manana ny hoe redynamisation no atao sy fampiarabanatratra ny taona izay ny tanjon'le mpikambana rehetra ao anaty tokotika Madagasikara ny Antsirabe ary nanasan'ny bureau politique rehetra sy izay solombavambahoaka rehefa satria le atokotika Madagasikara zany dia système netiny hoe redynamisation zany hoe fameloma maso zany ny parti politique de ny zavatra magaga de zareo anatin'ny IRD ndray koa de tonga de nanany eritreritra hoe anao fameloma maso na redynamisation zany hoe mangala taka tsy hainy zareo zany nidika an'le hoe redynamisation nidika an'izay tsika efa roapolo taona zany hoe mamelo maso ny any amin'ny ambaniravinaitra any amin'ny confoctime sy ny distime sy ny comptime ary ny rectime rehetra mba amelo maso satria hiatrika ny fifidianana hiatrika ny fankalazana amin'ny faroapolo taona ny atokotika Madagasikara le parti politique nanoloana an'izay dia zareo moa manana an'le ministre Kotsa ary zay ny tiako apetraka eto manana ministre Kotsa zareo zany hoe raha nandeha tamin'ny TV plus tamin'ny alina ny tamvaovao de ny tenin'ny ministre Kotsa zareo hoe nahazo lalana ny etsika redynamisation zay nataon'ny atokotika Madagasikara tany Antsirabe ny zavatra fantatra nefa de tsy nahazo lalana ary any avaratsena ao amin'ny magro avaratsena ny toerana nangatan'ny atokotika Madagasikara anaovana le etika fampiarabanatratra ny taona sy ny redynamisation izay ny toerana nangatanitsika ary efa herinandro mahery nanaovantsika an'io demande nanaovan'ny solombavambahoaka ny Madagasikara avako aby io fangatahana io tany amin'ny mpizareo préfecture de ny teny ndray izy tamin'ny alina hoe nahazo lalana izareo ny atokotika Madagasikara zany fa natao any Vatofotsy ny zavatra magaga dia io ange via toerana privé izay indrindra toerana privé amin'ny filohan'ny atokotika Madagasikara io toerana avaratsena amin'ny magro io
fa tsy azoko hoe inona ary nefa nanomana zareo hoe olonany am'roa alina olonany 20 000 personne ny omanina hiatrika an'le fionandoha famelabelara-kevitra ary indrindrandrindra redynamisation sy fampiarabanatratry ny taona amin'ny namana mpikatroka rehetra amin'ny tokotiko Madagasikara any amin'ny district Antsirabe. Zany any vato fotsy zany ige tsisy toerana malalaky ary olona rivo fotsiny any contenance n'io vato fotsy io ary tsy nangatahana ary tsy nangatahana. De io ny mahagaga anay hoe ahoana moa raha tafaresaka tamin'ny solombavamboaka Madagasikara Michel vo eo de zay ozy Michel tsy nangataka zany vato fotsy zany fa nangatahanay de any avaratsena any amin'ny Magro avaratsena ary io nefa nazahoana alalana tany amin'ny président ny tokotiko Madagasikara zay tompon'ny toerana. Fa ny magaga satria matahotra zareo olona any am'roa alina no manina anao an'izany hetsika famelabe ino moa redynamisation iza satria fotoana anankiray io ionan'ny mpikambana rehetra mpikatroka rehetra ao anivon'ny atokotiko Madagasikara iona amin'ny bureau politika sy iona amin'ny Flomark Ravalomanana. De ny magaga hoe ahoana no ilazana indray hoe nahazo alalana zany hetsika izany. Vao tamin'ny herinandro koa moa zany tsara ny ampatsahevina ny vahoaka malagasy fa tamin'ny herinandro koa de tonga tany Ambatondrazaka io ministre madame la ministre io de ny teny koa izy hoe izy zany no ministre Kotsanay any amin'ny faritra Alotra Mangoro. De ny zavatra magaga namana faniry zany ministre Kotsa Kidi Kots zany Kotsa zany ene ka ohatrany raha amin'ny fanatanjahantena dia entraîneur zany ministre zany tsy mahafantatra ny zava-misy any amin'ny faritra Alotra Mangoro. Tsy mahafantatra raha districtako zao ndresahana tsisy zavatra hainy raha zany district naparafara-vola zany. Maninona tonga de onomena fotsiny hoe atao ministre Kotsa nga tsisy ministre any amin'ny district any amin'ny faritra Alotra Mangoro no ny olona tsy avy any no atao ministre Kotsa any. Zany zao de fa endrika iray sahady mandringa eo anivon'le fitondram-panjakana indrindrandrindra ho anareo membre ao anatin'ny coach politique sa coach amina développement économique zay manko zao tsy fantatsika mihitsy am'le fanjakana. Ary vasta be le izy ary tokony précisena zareo tsara hoe poste coach politique na coach pour le développement économique et culturel sy ny namany zany. Zay zany tokony ho velabelarin zareo ka io ny itondrana fanazavana indrindrandrindra mitodika manokana any amin'ny monsieur le premier ministre tokony ho jerenareo tsara hoe manahoana sy manahoana ny olona ho désignena hitondra an'le responsabilité na andraikitra any anivon'ny faritra tsirairay avy. Zay ny zavatra misy ka hiditra lalindalina am'izay moa zany isika. Zava-misy namana faniry nanomboka tamin'ny fivoaran'iny toedra raha tany Antsirabe iny sy fanakanana any président Marc Ravalomanana dia am'izao fotoana zao ny zava-misy eto Madagasikara dia tsy hitan'le fitondram-panjakana tsony zany hoe ahoana moa ny tena anaovana nyity satria le vahoaka efa manomboka miamantra, le vahoaka efa manomboka sahirana, indrindrandrindra le vahoaka efa tapidalakaleko hoe ahoana no fiainany ty iafaran'ty fiainana ty. Io ny tsy fandripahalemana. Ndra tsy fandripahalemana zao any aminay any zao tsika amin'ny teny zao manomboka tamin'ny herinandro teo sy tamin'ny tapabolana de resaka kidnapping, resaka alabary, resaka fandoroana io tonta io vary io ny zava-misy any. Ny resaka kidnapping dia
tamy tapabolana de nisy olona ray indray a sady mivonona ny rainy a maty ny rainy a lasa ny zanany a mbola tediavina vola 50 millions d'ariary any am'le hoe commune Ambodirano any a districtna Parafaravola de tamin'ny herinandro vao tamin'ny herinandro teo indray tamin'ny herin'ny lakamisy teo tamin'ny lakamisy teo dia nisy koa tany amin'ny commune Andrepakely Sud izay ao anatin'ny districtna Parafaravola ihany zay olona efatra mihitsy a no tratrana kidnapping zany hoe any ampiambesana vary satria ao anatin'ny fikarakarana vary moa zao ny tantsahany de manoso vary zay de miambina vary amin'ny alina tonga de lasany le zanany efatra de ireo ndray takina vola atrany amin'ny roapolo tapitrisa isaky ny olona ariary io ariary any am valopolo tapitrisa za atramitsika amy teny zao vo avy ndresaka tamy be ny tanànana amora zay na nisan'ny natarana kely satria eto Antananarivo moa izy am'izao fotoana zao de nisy fionana niona tamin'ny be ny tanàna ny Andrepakely madame le maire be ny tanàna Andrepakely de mitaraina zany le vahoaka hoe inona ny zavatra tokony ho atao fa dia lasa manjaka be ary lasa mahazo vahana be le sehatry ny kidnapping na fakana-keriny nivoaka ary efa mihitatra any amy districtna Parafaravola eny tsy any amy districtna Parafaravola rery kidnapping fa atraty Antananarivo satria raha vaovao omaly koa dia nisy tratra koa tao kidnapping teto Antananarivo renivohitra zay zavatra zay zany namana faniry ny tena zavatra mamiry feran'le vahoaka ka eo ny mahatonga le vahoaka efa kivy efa tapidalaka le mihitsy satria sady miady amin'ny fiainana le vahoaka vidin-javatra misonitra isan'andro ny fahafahany vidin'le vahoaka mijaly sahirana mbola miady amin'ny resaka tsy fandripalemana koa le vahoaka satria miaina ao anatin'ny tebiteby hoe ahoana indray no zavatra hoisy isaky ny isan'andro de zay ny ainan'le vahoaka hoe ao anatin'ny tebiteby amy resaka tsy fandripalemana ny resaka le vokatra kely zay azon'le tantsaha koa de mitebiteby koa satria anynge namana faniry efa misy zany dorotonta zany ray zany hoe itonta io zany meule itonta io vary rehefa masaka zany le vary dididina de rehefa didina de aangona aloha angonina de iny no velesina na hosena na atao amy batteuse de zay vao mahazo an'le vary akotro zany de manoloana an'izay de tonga de no asoparana de tonga de dorana fotsiny am'izao le tota de tsy tan'le vahoaka tsony zay zavatra tao zay zavatra zay zany tena mampitebiteby any vahoaka même eto Madagasikara mihitsy satria tsy afaka mamokatra na amokatra ary le vahoaka de sahirana satria ao anatin'ny tsy fandripalemana na amokatra le vahoaka le vidin'le vokatra koa ambany be ny fiainana nefa mesarotra de tsy hitan'le vahoaka zay no mahatonga ny avadika politika am'izay no mahatonga ny mpanao politika rehetra mirona any anatin'ny miaraka amin'ny mpanohatra zay mpanao politika rehetra na de tao anatin'ny fitondrana ary izy nanohana ny président Andry Rajoelina teo aloha de lasa kivy daholo lasa mivadika any anatin'ny mpanohitra daholo tokony eritreritra manokana zany ny ao anatin'ny fitondram-panjakana fa misy zavatra mandringy am'ty firenena ity na fitantanana an'le fitondram-panjakana amin'ny akapobeny ao anatin'ny anareo anatin'ny ministera rehetra mihitsy samby tsarain'olona daholo ianareo anatin'ny fitondram-panjakana mihitsy am'izao fotoana zao solom-bavim-bahoaka amy teny an'izay fa tena sahirana daholo ny vahoaka am'izao fotoana zao satria
na le olona niarakaraka taminareo taloha na anohana ny fitondrana am'izao fotoana zao taloha azy efa mivadika anatin'le mpanohitra ary eo ny madiso n'le hoe eniny isanjato a ny olona mifidy en'ny fanoerana fa tsy eniny isanjato tsony fa raha tsy mahay tsara ianareo lasa ny anareo ndray zao ny eniny isanjato latsaky le valo isanjato latsaky ny teo aloha zay ny zava zay ny analyse vita satria makatsika ao anatin'le commune anakiray fotsiny otrohatra na fokotany anakiray rehefa makany ny fokotany ianao a ambolona vahoaka anatin'le fokotany tsy misy olona miramirana zany itsony fa vo marainy io andro a tonga de mitebiteby le olona hoe aiza no hoanina androany tokantrano anakiray zay ny constant vita tena solom-bavambahoaka amy teny an'izay a zay ny constant vita hoe ny fokotany rehetra ny olona ao anatin'ny fokotany zara misy enina isanjato a no miaina ampilaminana sy mihinana amin'ny ara-dalàna ary mamokatra amin'ny ara-dalàna fa tena ny 750 isanjato de sahirana daholo ny vahoaka rehetrarehetra tena presque vahoaka rehetrarehetra io ny mahatonga ny io ny mahatonga amy teny am'ty fitondram-panjakana ity tokony andiny tena ianareo ao anaty fitondram-panjakana izahay solom-bavamboaka rehetra mahatsikaritra an'izay de izay ny mahatonga anay hoe nampiasa mpanjakana izy ka raha mampiasa mpanjakana nge zao namana fanira voazo tonga de lany de io ndray izy mitady ny hoanina lasa mitrosa zany izy a amin'ny karamany a amy manaraka tantsaha izy fa tsy nitediavina androany tsony no hoanina androany fa nitediavina androany a de efa lany omaly izay ny zava-misy ary zay ny mahatonga le vahoaka hoe tena mikaikaina mihitsy tsy any am'le mivonto no manaitaina ny zavatra tokony atao fitondram-panjakana de resaka sosialim-bahoaka ny tokony hojerena resaka io fiainana io vahoaka io ny tokony jerena fa tsy any amina fotodrafitrasa izay tsy hita hoe inona no zavatra atao ohatra zao manao école manara-penitra ny fitondram-panjakana zany hono raha manao école manara-penitra fitondram-panjakana vola lany amin'ny école anakiray tokony efa mavita école betsaka zany hoe ahitana ny T1 T2 T3 T4 T5 T5 AEPP rehetrarehetra zany tokony avitana salle de classe am'izay fa ny zavatra atao de miaraka amin'ny équipement rehetrarehetra table banc ny namany ny zavatra misy nge zao namana manao ono izy a école manara-penitra ny vola lany amin'ny fotodrafitrasa école manara-penitra ray iny salle de classe anakiroa nefa salle de classe ko mbola tsy misy a fitaovana koa table banc ny namany any ka le mpampianatra koa ary a tsy manana ainda amin'ité décret tsy manana hoe budget ividianana le lacré fa any amy ray aman-dren'ny mpianatra le mangataka izy na ty aminay solom-bavambahoaka izay solom-bavambahoaka indray zao no manome lacré andreny mpampianatra ianaran'le mpianatra ireny zay ny tena zavatra angeza be de izay ny mahatonga le vahoaka tsy matoky itsony hoe andeha ity fitondrana ity ary zay mahatonga ny mpanotra rehetrarehetra na ny fidian'ny président izy teo a de lasa efa manomboka miataka makary amin'ny fanoerana ary ny zava-nisy a tany ivony atokotika Madagasikara de ideraina manokana ny firaisakinan'le mpanotra zava-misy atokotika Madagasikara de mpanotra rehetrarehetra mihitsy na ny HVM na ny politika ny mpanao politika hafa lasa manaraka ny ao anatin'ny fanoerana zay tarian'ny président Marc Ravalomanina satria natsiaro tena reo mpanotra reo fa tsy rariny le zava-misy a
eto Madagasikara, ao ny didijadona, ao ny fanagadrana, ao ny tsy fandriam-pahalemana, fanakatsakana, ao ny tsy fandriam-pahalemana, ao ny zavatra maro samihafa ka mikolaya ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao satria reny mpitarika antoko reny no ianteheran'le vahoaka malagasy sisa amin'izao fotoana zao. Ia, mahakasika an'izay indrindra depute Rabekijana Solofery de namaly ny antso ny Filoha Karavalomanina moa zany reo vondrona antoko marobe ao anatin'ny panorama mazava ho azy ny RMDM satria mitarika zany Filoha Karavalomanina ka ho arahantsika voalohany eto zany ny faneho-kevitry ny mpikatroka eo anivon'ny HVM zay nitazona andraikitra lehibe sady anisany mpandrindra ny vondrona panorama dia Mohamed Rashid zany zay niaona tamin'ny Filoha Karavalomanina omaly moa reo volonareo de zao no faneho-kevitra nentin'ny Mohamed Rashid alefa namana teknisiana. Mba mampitovy tady dokanga zany miaraka amin'ny RMDM sy ny panorama hijery avy eo hoe inona ny zavatra ho ataonay manaraka. Zay moa hatramin'izay efa betsaka zavatra nikonokononay efa misy herintaona mahery, anisan'izany ny code électoral aminay zany fafana alohan'ny tokotany, madio ny tokotany, zay vao atao zany zavatra rehetra. Zany hoe araka ny fomba miteny gasy manao hoe antokonana aloha zay vao mivovonana fa tsy hoe any mivovonana any direct zany. Ka zahay zany no antom-pisenay ary manao an'izay zahay isan'andro mikaondo amin'izay ary miona amin'ny mpiara-mombon'antoka rehetrarehetra. Iny ny avy any anivon'ny vondrona panorama Rashid Mohamed zany fa ny filoha lefitra nasionaly ny RMDM atao anaty ny faritany Antananarivo koa Alain Ndremiseza dia manana ny nambarany toy zao hoenotsika zao. Anaovana antso avy androany hoe andao atao amin'izay ny firaisan-kina fa tonga ny fotoana zay tokony hitambarantsika azahoana manala ny mangirifiry ny vahoaka malagasy. Amin'izao fotoana zay dia mahatsapa fa raha izao mitranga teny zavatra mitranga teny Antsirabe, teny Miarinarivo reny dia atsapana sarotra be ny andehanao fifidianana amin'izao toe-javatra misy eto amin'ny firenena izao. Ka miala tsiny zay amin'ny CNIS ny HCC fa tsy tsapanay misy ao aminy mangarahara azahoana manome toky amin'ny vahoaka fa andeha amin'ny tokony ho izy ny fifidianana eto amintsika. Ka manomboko zao dia mangataka zay manao antso avy mba isy aloha ny fampiresahana ametrahana fototra mazava zay hitan'izao tontolo zao ahitany Madagasikara, hitany Antananarivo fa isy eto amintsika ny tena mangarahara zay tsika vavaka miditra amin'ny Antanatohatra manaraka. Andriamatoa Alain Ndremiseza fa amarana an'le faneho-kevitrytsika zay niona tamin'ny Filoha Karavalomanina omaly dia Alain Désiré Rassambany zay sekretera général ny antoko HVM de hoenotsika tahaka izao ndray zany ny fomba fanazavany ary ny fomba fahitany ny zava-misy eto amin'ny firenena arak'izay antso sy ny fampidiniana fampiresana natao tamin'ny mpitarika ny antoko tiako Madagasikara izay. Ndao ary manoloana n'ilay nataontsika hoe tsindry fanitsakitsahana mihitsy nataontsika hoe ny zo fototra ahafahana manao hevitra eto Madagasikara zay ataony mpitondra amin'izao fotoana zao dia ny antoko HVM zany dia mamaly ny antso zay ataon'ny mpanohitra rehetra amin'ny tokony hanamafisana ny fiarana satria efa tsy rary intsony ny fanitsakitsahantsika ny zo fototra aneho hevitra eto Madagasikara. Ao anatin'izany efa miroso ny firenena anaty ataontsika hoe ny processus électoral fikarakarana ny fifidianana. Amin'ny fomba ahoana moa no hanenkenay ny rafitra zay efa hita fa misy ataontsika hoe mainmise ny mpitondra amin'izao fotoana zao mikarakara ny fifidianana zay mety hampisarabazana na mety hampitambatra. De io zay androany hoe tsy mety kosa mbola hanenkenana zany zavatra zany. Ny faharoa zay mbola mitaona ny mpanohitra rehetra, ny hery velona rehetra sy fiarahamon'ny pirenena mba tsy mety reberebena amin'ity zavatra tamin'ny CNI ity satria amin'ny fomba ahoana moa no avoakanao ny lalàna de rehefa avao anao manana heritreritra ny ampiantso toka zavatra mifamadika zany tsy mety. De io zay hoe oka kosa atsika mba tsy tonga amin'izany ataontsika hoe velapandrika ao ataon'ny CNI amin'izany fampiantsoana mahakasika ny fomba fana manao ny refonta ny liste électorale izany. Reny zany izy amin'ny akabeany depute Rabekijana Solofery olombe daholo reny ary zay le tenena te mamaly reo antso nataon'ny Filoha Karavalomanina ary miara mahita ny zavatra tsy mety
mazava zao ny Andriamato Rashid teo de hoe aleo aloha diovina ny tokotany fa tsy mety zao zava-misy zao de niny Alaindremose zany hoe sarotra no hiatrehana ny zava-misy am'izao lalana zay manahirana any amin'ny firenena zao indrindra zany fifidiana zany ady io zy apetrao tsara mihitsy aloha le vato fototra sy le lanja fifampiresahana io le concertation io fa betsaka ny zavatra mila lamy mety de no amafisiny ny secrétaire général ny ASVM zany amin'ny hoe amin'ny fomba ahoana no atokisana ny rafitra mikarakara fifidiana io zay fa ny maimizy rehetrarehetra am'izany de eo an-tanan'izy ireo ary efa tsy mahatokontsony an'izany endriky ny seny zany tontolo mpifidianana zany ary zay ny teneny mamaly ny antsony amin'ny fitsiny ny firaisankina ny mpanohatra deputera Bekitsara. Namana faniry raha ny zavatra ny tenen'izy telo mirahalahy mianaka teo ary olona ny teny de efa manana traikefa amina resaka politika ary olona lidera politika izy telo mirahalahy mianaka teo. Ny zava-misy dia efa samby niaina tam'izany fitondrana zany raha izy telo mirahalahy teo, izy telo mirahalahy mianaka teo. Ny zavatra hita eo amin'ny heritaona mahery eo sisa de hiatrika fifidianana isika eto Madagasikara. Manao verina kely tamin'ny andron'ny président Rajaonarimampianina ny tenako. Ohatrohatro zao heritaona ohatrohatro zao mihitsy ary zay mahatonga anahy miteny tokony akalesona ity fitondrana ty satria efa nandalo tany amin'ny teteza mita. Efa nandalo tany amin'ny 2009 ity fitondrana ty zany izay niatrika zareo ny nanonga-panjakana moa zany dia ny tanany fitondrana teteza mita. Mbola ao anaty